Anisan'ny nandrafitra ny delegasiona malagasy nandray anjara tamin'ny fiaonam-biraisam-pirenena faefatra momba ny fampiasam-bola ho an'ny fampandrosoana ny faritra Nosy no tanterana tany Seville tany Espagne ity fivorimbe ity izay sehatrira lehibe ny arandro tompon'andraikitra avy amin'ny firenena maro ny fampizaratra ekefa momba ny fomba hahazoana famatsim-bola maharitra sy hahazoana vokatra amin'ny tetikasa fampandrosoana. Nandritra ihany koa ny fivorimbe ankabeny ny fitondram-paritra eny fotony maneran-tany na ny CJLU nandraisan'ny governora ny faritra Nosy voarakodivelomanantsoa-anjara tamin'ny fifampizarana momba ny fifandraisana amin'ny fomba mirindra ny famatsim-bola nasionaly sy ireo famatsim-bola fampandrosoana isa-paritra. Tao anatin'izany no niresahana momba ny anjara toerana raisy ny fatra sy ny komuna amin'ny fanatanterahana ireo tanjona tratrarina anatin'ny ODD ny fanazavana. Ny faritra Nosy dia manamafy hatrany ny fiara-miasa amin'ny sehatry iraisam-pirenena ho tombontsony imponina sy ny fampandrosoana maharitra hoy hatrany governora ny antoerana.